Antsivonjy ho an'ny mpianatra malagasy travoina any amin'ny université any velany. Zay no ataonay fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra hiatoan'ny fanjakana malagasy va tsy mpianarana any velany APPM mijoro ara-dalàna eto amin'ny firenena. Izay no mandefa izao antsoavo izao ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'ny matompon'andraikitra voalohany azy. Ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra satria zony ny mahafantatra ny marina. Efa ela no nangataka fiaonana tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre ary ministra samihafa izahay fa tsy mety mahazo valiny hatramin'izao. Ka ataonay antsoavo eto ary fa voalohany misy zanaka malagasy olom-pirenena feno hiara-pahavoazana sy tojo fahasairanana mafy mitovy amin'ireny travoina tamin'ny fotoana fahavaratra farany teo reny any ivelan'ny Madagasikara any ankehitriny. Marary, sakafo tapakily, tsy manatra ny ipetrahana ka miantso vonjy. Faharoa, mpianatra avy amin'ny faritra 2 eto amin'ny nosy izy ireo, zanak'olon-tsotra ambanimbany fari-piainana ny akamarony fa tsy mba fianakavian'ny mpitondra sy ny mpanao politika malaza ary ny olona ambony samihafa toy ny nazatra teto amin'ny firenena hatramin'izay. Any Frantsa sy any Chine no tena betsaka amin'izy ireo, misy any Canada, misy koa ny États-Unis any mandefasana azy. Fahatelo, hatramin'ny taom-pianarana 12 nandefasana azy ireo dia 12 volana ihany amin'ny 470 volana no vatsim-pianarana nomena azy ireo. Ny any France sy ny any Chine ny tena mazava ny amin'izay. Nomena azy ireo andoavana ny saram-pianarana université, anaovana ny visa de séjour, anefana ny prime d'assurance, ny ofatrano, ny fampitaovana amin'ny fianarana, ny famatsiana sakafo, ny fitsaboatiana, ny frais de transport international. Faefatra, very fanambola velona ireo tanora ireo fa tsy ampy ny vola hiatrehana ireo rehetra ireo. Korotana ny fiaina, reraka ny saina mambatana, simba ny fahasalamana. Nisy mpianatra iray maty, miarasy hatrany ny vokatry ny fianarana ataony. Misy ny tsy mahefa mianatra intsony, bokatr'osa voatery mivarotra tanindrazana ny ray aman-dreny sasany. Manao fangalam-piery amin'ny pôlisy ireo tanora lany visa. Manoloana an'izay toe-javatra izay dia tsotra fangatahanay. Miangava ny ray aman-dreny mpitondra fanjakana izay mba tsy atao lavitry ny maso lavitry ny fo ireo mpianatra ny velany miantso vonjy ireo. Ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka ho faty satria sotoavina malagasy ny tsy manary anaka ary tsy mamono aina. Koa miangavy ianao re zahay andriamatoa filoham-pirenena, andriamatoa premier ministre mba handray fanapahan-kevitra. Voalohany, aloavo ny trosan'ireo mpianatra ireo fa tsy afaka mamarana ny fianarana sy mandray ny diplômany ry zareo raha tsy voaefa ny trosan'ny université ianarana. Faharoa, aza heverinao toy ny vaky tsambo tsy misy ilana azy tsony ka dia avela ho very any ireo tsy afa manoatra fa mba moeo azy ny trosany ahafahanody atandrazana sy miezaka amerina fiainana vaovao ndray. Fahatelo, aoka andeferana amin'ny lalàna fanomezana vatsim-pianarana ireo ny ara-pahavoazana tamin'ny fianarana satria tsy fidiny azy anie nitsindrim-pahatrana anazy azy. Faefatra, avoty ireo mba tafavoaka tamin'ny fianarana na dia teo azy ny toe-javatra mangitiny ho zakay 3 taona mahery be zao. Omeo vatsim-pianarana feno izy ireny atafy tany hatrany amin'ny farany. Fahadimy, ataovy izay azahoany trano eny amin'ny campus universitaire hialany amin'ny hofatrano lafo loatra. Fahaenina, vonjeo ny zanakitsika, zanaky ny firenena malagasy fa aza vela ho hafa baraka eo anatrehan'ny hafa i Madagasikara malalatsika. Ary fahafito farany, asio fieverana ny fahavoazana sy ny fahorian'ireo ray aman-dreny voatery miditrosa sy ny varotra tanindrazana ka tonga mahantra tsy fidiny ankehitriny satria tompony antoka tamin'izany ny fitondram-panjakana.